Efa ela moa ny Baiboly no nanambara mikasika an'izao fanjakam-pisorona izao. Voalaza ny Daniela 2:4-7 hoe amin'ireo andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia norina fanjakana izay tsy mety ho rava mandrakizay. Ary zany fanjakana zany dia tsy omena olo-kafa. Zany hoe io fanjakana io le vatotsy ny an-dahatanana avy any an-dandraka nanoritoro le fanjakana faha-efatra. Fa voalaza ny Baiboly eo io amin'ny Daniela 2:4 io. Za moa tsy dia hagnazava Cyprien io fa ho antsika mpandinika Baiboly dia efa mahafantatra fa fahatongavan'i Kristy hanorina ny fanjakam-pisorona io Daniela 2:4 io. Ka tsy hitako izay mampiady hevitra anareo mikasika an'ity fanjakam-pisorona ty. Efa programan'Andriamanitra efa hatramin'ny ela nge izy ty. Ary raha Baiboly no jerena vakivakinareo Baiboly io fa io resaka fanjakam-pisorona io foana miverimberina anatin'ity Baiboly ty ka. Tsy hitako izay tokony hagnenjehanareo ty resaka fanjakam-pisorona ty aloha hatreto. Fa Baiboly mihitsy no magnambara an'io ary manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apocalypse iray manontolo ka. Mazava aminao angamba zay andiny faharoa zay fa rehefa avy eo koa za mbola hagnazava Cyprien mikasika an'ity fanjakam-pisorona misaotra tompo.